misokatra amin'ny fifampidiniana ny Ankolafravalomana raha nambarandriamatoa Mamirakotoarivelo hatreto dia mbola tsy nanapaka na ijoroam-panohitra na tsy avy eo anivon'izay Ankolafy izay saingy nanamarika kosa nefa andriamatoa Mamirakotoarivelo fa ilaina ny fiaraha-misalana mpanao politika. Milaza andriamatoa Mamirakotoarivelo fa ilaina ny fiaraha-misalana mpanao politika ahafahana mamerina ny fanjakana tandalana eto Madagasikara. Nomariany fa tsy manakato-baravarana ny fampidiniana ny Ankolafravalomana ary mbola isany koa ny fampidiniana eo amin'ny samy kambana eo amin'ny Ankolafy hijerena ny toeran'izy ireo na ho mpanohatra na hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena vaovao. Izay sanaty manakato-baravarana raha misy ny filoha vera-tondrokanina fa fomba azo miasa aminay dia tsy manakato-baravarana izay izay kosa manaja ny prinsipa ny filikevitra ny joronay hatrany dia fiverenan'ny filoha-baravarana eto Madagasikara. Raha tsaronareo tamin'ny taona 7 ny président Sarkozy nisy opposition tany parti socialiste nefa nisy ihany koa membre ny parti socialiste tao anatin'ny gouvernement zay nitarehy azo heverina daholo ny schéma rehetra zay tokony tanterahana fa tanjony dia ny anarenana Madagasikara mba anana sehatra misy azy eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena izay ny tanjona tsy maintsy genena ary iarahany rehetra misalaha tsy vitany filoha era-jon'Antananarivo zany tsy maintsy miara misalaha amin'ny hery politika rehetra sy amin'ny vahoaka malagasy rehetra mitetina. Araka ny fanazavana nentin'andriamatoa Mamirakotoarivelo, ny parlemanta avy amin'ny Ankolafravalomana dia ho avy ny Mahamasina mandritra ny lanonana fiananana ho tanterahan'ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina. Androany moa zany ny invitation vitsy ny Ankolafravalomana na voasa ny ministra sy ny filohan'ny ampanjakana ny voasa ny ministra mbola misy fiverenana trehany ny amin'ny Ankolafravalomana pitso dia ho avy ny Mahamasina daholo ny CT sy ny CST avy amin'ny Ankolafravalomana hanosona investiture ny filoha vaovao dia ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny Ankolafravalomana izay milaza fa miandro voka-pifidianana solombavam-bahoaka voakan'ny CES ary aorian'izay vao fantatra ny tena toeran'ny Ankolafravalomana na ho mpanohitra na tsy. Ny eo anivon'ny kongresy ny tetezamita izay efa miroso amin'ny fanamboarana ny trano fonenan'ny parlemanta amin'izao fotoana izao ahafahana mandray ireo parlementera vaovao.